Esekilany moa ny avy amin'ny ministeran'ny entente de miantsony avy eo anivon'ny CES sy ny Senita mba hijery ny fiampiarana izay lalàna izay ary anasazy ihany koa izay mandika ny lalàna raha ny zava-nisy androany moa dia tsy mbola nisy tamin'ireo candidat no nametra-pialana na dia ireo manana toerana ambony eto amin'ny firenena azy fa raha tsaivina kosa dia ny farana omaly ilay dinika ny karakarain'ny FFKM nisy ny feikevitra nivoaka tao anatin'izany ny fandravana ny teteza mitakehitriny sy ny gouvernemanta ary ihany koa ny famoahana ary ny fandrafetana fanarahana politika vaovao asoriny solidalana no isan'ny tapaka ny mpizaika tao anatin'izany. Manamafy ny andravanany teteza mitakehitriny sy ny gouvernemanta misy irisona ny fametrahana teteza mita vaovao sady fohy anemorana ny fifidianana ary irisona ny fionana tampony arahan'ireo filoha efatra ireo ny FDB ny votra nandritra ny lanonana famaranana ny jinika tampony eo amin'ny samy malagasy no tarihan'ny FFKM teny amin'ny efitra ny fandraisana fivoriana iresa-pirenena teny Ivato omaly. Momba ny ranotra teteza mita sy mizotra manavana ny teteza mitakehitriny mananganana teteza mita vaovao fohy fanoratana tombozotra vaovao momba ny gouvernemanta manavana ny gouvernemanta kehitriny mananganana ny gouvernemanta tsy miadany fanendrena praministra tsy miadany manana fahefana fety teteza fahadimy momba ny fifidianana fanemorana ny fifidianana ny firenena fametrahana assemblée constituante fanaovana référendum na élection constitutionnelle teteza fahaenina momba ny foloan-tasy sy fampilaminana mitsitsirana izy ireo amin'ny raharaha politika teteza fahafito momba ny tidy aman-tanàna sy ny fitsarana fanavaozana ny tidy aman-tanàna isa-tokony faleovantena ny fitsarana fametrahana eo amin'ny de justice fametrahana rafitra paramaso ny fitsarana teteza fahavalo momba ireo filoham-pirenena teo aloha sy ny filoha teteza mita famorina izy efatra mirahana mianaka ao fampianarana fametrahana azy ireo amin'ny toeram-boninahitra teteza fahasina momba ny zon'olombelona fanajana ny zon'olombelona famoahana ny ara-politika sy ny sy miarana momba ny aino aman-jery famerenana ny aino aman-jery nakapa fanaovana gazety tomponandraikitra na presse responsable mifanaraka amin'ny etika sy ny déontologie. Tsy nisy ny feikevitra voasiny tamin'ny fomba ofisialy taorian'ity fivorian'ity fa karazana sosikevitra no navoaka. Ny ronan'ny hevitra ireo mpandray anjara misy 700 avy amin'ny ankolafy sy vondrona ary fiarahamonim-pirenena raika amin'ny 300 fa ilaina ny fandrafetana fifanarahana politika vaovao asolo ny tondrozotra. Tao anaty hafaliana nandraisan'ireo mpizaika ity sosikevitra navoaka niaraka tamin'ny FFKM ity omaly teny Ivato.